Mbola ho aminareo ny ravana ny fiadanana ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha roa avy. Omen'Andriamanitra volana vaovao isika ary tolorany fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Aloha hevitra vaovao koa miaraka amin'izay ilay manao hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Ny fanahin'ny tompo ry havana mbola hiaraka amintsika hatrany hanome antsika ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireo soratra masina izay novakiana tamintsika teo. Raha atambatra ny hevitra finosy perikopa izay novakiana tamintsika tamin'izao alahady voalohany amin'ny volana febroary izao, dia azo lazaina ny hoe mampahafantatra ny asan'Andriamanitra ny soratra masina amin'ireo perikopa anankitelo ireo: ny fiantsoran'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra ary ny famonjen'Andriamanitra. Ireo no ampahafantarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina izay novakiana. Andriamanitra miantso olona, Andriamanitra mamindra fo amintsika, Andriamanitra mamonjy antsika. Asan'Andriamanitra anankitelo no ambarany soratra masina amintsika arak'izay novakiana teo. Fahatsongatsika ny filazantsaraka ny marika toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ny amin'izany fanambarana ny asan'Andriamanitra izany. Milaza ny amin'ny jaona mpanao batisa ny perikopa araka ny soramandry eny ambony raha teo. Ary ametrahantsika aloha hevitra hoe jaona mpanao batisa, baiboly mivelatra mampahafantatra ny asan'Andriamanitra. Jaona mpanao batisa, baiboly mivelatra mampahafantatra ny asan'Andriamanitra. Raha amin'ny filazan'ny soratra masina koa dia hoe epistily vakitsika mampahafantatra ny asan'ny tompo ijaona mpanao batisa. Amin'ny ahoana moa no anatanterahany ery amin'ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Voalohany amin'ny alalan'ny fitafiny, ny faharoa amin'ny sakafony, ny fahatelo amin'ny afatra nentiny. Manambara ny asan'ny tompo ny fijoroany ijaona mpanao batisa tamin'ny fitafiana ny salorany, tamin'ny sakafony hohaniny, tamin'ny afatra izay nentiny. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, andininy fahaefatra: dia niseho jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka, dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ny fitafiany jaona mpanao batisa, lamba volon-drameva, fehikibo hoditra. Ny Samuela voalohany dia milaza amintsika hoe ny fitafian'ny mpaminany dia, raha milaza momba ny Eli, dia hoditra, fitafiana hoditra. Ny Zakaria toko 7:10 dia manambara koa fa mitafy hoditra biby ny mpaminany. Izay nantsoina dia misalotra an'izany akanjo ny mpaminany izany. Nantsoina ho mpaminany ary misalotra ny akanjo ny mpaminany. Nantsoina ampatsivina ny fiantson'Andriamanitra i Timoty tandremo adino ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny nametrahako ny tanako. Asan'Andriamanitra ambaran'ny olona izay nantsoina amin'ny fisehony eny ivelany izany fiantson'Andriamanitra izany. Ny olona nantsoin'Andriamanitra dia salorana fitafiana miavaka. Raha amin'izao fotoan'izao dia hoe mpitandrina dia manao ny akanjo mpanompon'ny mpitandrina, diakona dia manao ny akanjo mpanompon'ny diakona, mpiandry dia manao ny akanjo mpanompon'ny mpiandry, mpitory tenina katekista dia manao ny akanjo mpanompon'ny mpitory tenina katekista,
amin'izokajy mpanompoana samihafa iombonana dia misy ny hoe fanamiana iombonany sampana na sampana azy fiantsoan'Andriamanitra izany diavana nantsoana ny olona anankiray ary ampisaloran'Andriamanitra fitafiana ilazany ny asany ny antso mpitandrina ny antso diakona ny antso mpiandry ny antso katekista ny antso ny mpikambana any amin'ny sampana tsirairay avy asan'Andriamanitra ny fiantsoana ary amin'ny teny hoe mitafy ny volondrameva sy fekibototra dia mampatsiahy indrindra ny asan'Andriamanitra nanavitra ny zanak'olombelona lavy tamin'ny fahotana amin'ny Genesisy 3 mbola nantsoan'Andriamanitra ka nitafiana indray ny lavy tao amin'ny fahotana tahaka ny lehilahy sy ny vehivavy nandika ny sitrapon'Andriamanitra araka ny Genesisy 3 manambara amin'ny Jaona mpanao batisa ny soratra masina manoloana antsika eto kanefa avy amin'izay nijoroany Jaona mpanao batisa dia milaza indrindra ny asan'Andriamanitra miantso ny fiangonana manafy manome toetra manafy manarina ny fiangonana amin'izay mety ho fahalavony Andriamanitra miantso Andriamanitra manarina Andriamanitra manafy fitafiany ho antsika Andriamanitra tahaka ny nanafiny any Jaona mpanao batisa Jaona mpanao batisa sy ny fitafiany mampatsiahy ny asan'Andriamanitra miantso atsika manafy atsika maneho antsika amin'ny endrika vaovao indray fa Jaona mpanao batisa misakafo hohaniny valala sy tantely remby tany anefitra i Jaona mpanao batisa araka ny voalazan'ny soratra masina tsy hoe tsy nisy mpivarotra na tsy nisy ninona tany dia valala sy tantely remby no nohaniny na koa hoe toromarika tokony fanarahana sakafo ara-pahasalamana zany tsia fa misy heviny ara-panano hoe valala sy tantely remby ny valala riavana dia fantatsika fa raha namoaka ny zanak'Israely avy any Egipta Andriamanitra tamin'ny tanany Mosesy nametraka ny loza folo izy aloha ary anisan'ny tao ny valala koa amin'ny soratra masina dia manambara fahalemena ary amin'ny fahendrena malagasy aza dia ambara ny oambolana hoe fitenenana oam-pitenenana hoe valala tsy mandadiarona tena mitory fahalemena zany fa raha resaka sakafo indray dia fandaminana nataon'Andriamanitra araka ny Levitikosy 12:20 milaza ny zavatra tsy azo hohanina inona ny tsy azo hohanina ankoatran'izay voalaza eo alohan'io ao amin'ny Levitikosy 12:20 andininy 1:20 hatramin'ny 2:20 dia milaza ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny biby mananelatra sy manatongotra efatra dia tsy azonareo hohanina fa biby maloto fa avetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ireny saingy izao kosa ny valala no azonareo hohanina mananelatra izy manatongotra izy fa izy mitsambikina miakatra izany dravana dia asan'Andriamanitra voalohany manambara famindrampo tsy azo hohaniny reto fa ity amindrana foenareo azo hohaniny io fanavahana na fanamasinana ity ireto ny manidina sady manatongotra efatra fahavahana ny valala satria izy miakatra miala amin'izay fahavetavetana rehetra famindrampo filazana ny famindrampon'Andriamanitra ny fanambarana fa i Jaona mpanao batisa dia valala no fihinany asan'Andriamanitra ny famindrampo amin'ny mpanota ny fanavahana sy fanamasinana ny mpanota asan'Andriamanitra zany fa tsy niezaka ataontsika ny hoe ndeha mba hiavaka hiakatrakatra kely teo masina kokoa noho ny hafa tsia tena asan'Andriamanitra zany driavana hitantsika ao amin'ny Jaona mpanao batisa ny sakafo hohaniny famindrampo ary ny tantely fantatsika fa manamarika ny tany fampanantenana dia ny tany Kanana zany driavana fanantenana fiainana vaovao Andriamanitra koa dia ambaran'ny soratra masina fa manome antsika fanantenana ny amin'ilay Kanana tany tondra-dronono sy tantely
raha mitambatra ao amin'njaona mpanao batisa zany ny sakafo anankiroa falala tantely remby dia aokotsaroantsika fa miasa amin'ny famindram-pony Andriamanitra manome fanantenana ho antsika ny amin'ny fiainana vaovao ary ny mandraka izay indrindra tany tondra-dronono sy tantely manambara ny asan'Andriamanitra ny soratra masina mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina amin'ny fitantarana ny momba ny njaona mpanao batisa dia manjary fantatsika fa Andriamanitra dia mamindra fo Andriamanitra dia manome fanantenana ny vahoakany fa ny farany mampahafantatra ny asany amin'ny alalan'ny afatra nentin'ny njaona mpanao batisa ny tompo ny afatra nentin'ny njaona mpanao batisa dia ny antso amin'ny fibebahana fanambarana ny fiaviany ny fanjakan'Andriamanitra mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra izany moa no ambara raha ao Matthieu 7 na ny Luka 7 fa eto dia fiantsoana fibebahana fanambarana ny hoavy izay entiny Kristy ry havana malala ny afatra nentin'ny njaona mpanao batisa dia manambara ny asan'Andriamanitra izay mampahafantatra ny mampanotantsika mitaona antsika hibebaka ary mampanantena famonjeny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny mampahafantatra antsika hoe manoty ianao ary mila mibebaka mba handray famonjeny izany no asan'Andriamanitra ry havana njaona mpanao batisa dia nampitondrain'Andriamanitra afatra hampahafantatra ny mpiarabelona taminy fa mpanota taranaky ny menarana mila mibebaka mamovo miendrika ny fibebahana ary miaina ny famonjena fiainam-baovao ao amin'ny Kristy asan'Andriamanitra entiny njaona mpanao batisa ambarany sy ampahafantariny izany ry havana ety ampamaranana ary araka ny fampianaran'ny fiangonana dia isika no njaona mpanao batisa amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao fanontaniana hipetraka dia ny hoe tena mifanitsy amin'izay olombo antso anao ve ny fisehonao velany ny fitafianao tsy ny akanjo mpanompoana mampitandrina loatra na izay isalorana amin'ny fanompoana samihafa aty anatin'ny fiangonana fa ny toetra isaloranao sy isehonao eny amin'ny fiarahamonina eny mbola mpitandrina ve raha eny amin'ny fiarahamonina mbola dekona ihany ave any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny sehatra nametrahany tompo mbola kristianina ve ianao raha mandeha eny an-dalambe isalorana toetra manambara ny asan'Andriamanitra ny antso antsika izany ry havana ny fanontaniana manaraka dia ny hoe ny sakafo hohaninao mahadodona anao ve ny hitady vary sy laoka isan'andro saintsainao anatin'ny fihinananao ve na ny fisotronao ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fanantenana ary ianao ve tena toa njaona mpanao batisa eo amin'izay miditra any anatinao ny sakafo hohaninao ny ranjotronao toy ny tantely manome fanantenana ho an'ny hafa milaza ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny hafa ve ny fiainanao isan'andro tsy amin'ny lafiny hoe sakafo fotsiny fa io sakafo moa dia isan'andro maraina atoandro ariva mety maraina sy ariva koa ho an'ny hafa mety ataondro ihany ho an'ny sasany fa isan'andro fiainana isan'andro ny fiainanao isan'andro ve manambara ny famindram-pon'Andriamanitra lay asan'Andriamanitra mamindra fo lay asan'Andriamanitra manome fanantenana ary ny farany ny teny alokin'ny vavantsika izay iraka mialo lalana ny Kristy ilay mbola ho avy ve manambara ny asan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra mitaona ny mpanota hibebaka ary manome fiainana vaovao ataovy misokatra eny amin'ny fiarahamonina ary misokatra aty amin'ny fiangonana hanambara ny asan'Andriamanitra ny fiainanao tahaka ny njaona mpanao batisa teo amin'ny fitafiana ny isalorana teo amin'ny sakafo ny hohaniny ary teo amin'izay tenina lokon'ny vavany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.